Dia faly miarabantsika sy manaraka ity serasera 3 minitra ity androany indray. Misy zavatra kely izay tsy tetena nomanina fa mahakasika kosa ny diaspora ty ivelany, malagasy ty ivelany zany, indrindrandrindra fa izahay malagasy eto Italia dia nampitaina ny afatra hoe mba lazao amin'ny serasera 3 minitra dia ho lazaiko fohifohy aminareo mandritra an'izao 3 minitra zao. Tsy iny zany fa mikasika indrindra ny fanamboarana passeport satria nisy fotoana tokoa tamin'ny faran'ny volana Mai tamin'ity taona ity dia natsoina izahay malagasy eto Italia hoe ho tonga ny fanamboarana passeport ka ireo izay lany daty ny passeportny na ireo izay mieritreritra ny anavao zany dia afaka tonga eny amin'ny ambasady eny amin'ny hasoviam-pirenena malagasy eto Roma hanao izany fanavaozana izany. Nisy moa namana avy any amin'ny faritany no naka fotoana mihitsy zany ahatongavana teto Roma tamin'ny fotoana io. Eny tamin'izany fa hoe ho tonga avy any Frantsa ireo teknisianina miaraka amin'ny fitaovana hanampy anay zany hanao an'ireo passeport ireo ary dia nalaina tamin'izany moa ny vola 70 euro hikarakarana ny passeport. Nampanantenaina tamin'izany fa hoe afaka 3 na 4 bolana eo no avy izany passeport izany ary hoentina manokana any Madagasikara sy ho karakaraina any. Tonga ary taty aoriana zany afaka 3 volana 4 bolana dia nanomboka nanontany tsikelikely ny olona avy eto Italia zany nanontany tsikelikely tany amin'ny mahasoviam-pirenena akory nefa niagagana fa tsy mbola vita ihany ny passeport ary toa nisy olana mihitsiny fa hoe tsy maintsy mbola mandoa 30 euro indray na 40 euro any Madagasikara maka an'ilay passeport. Mandefa olona any zany na manafatra izay olona any na makany mihitsiny izay afaka. Zany hoe tahaka ny tsy nisy any zany natao teto Roma tamin'iny fotoana iny. Eo no miseho ny olana satria be dia be ny olona efa nanao fiafiana be vao nahavita an'iny 70 euro iny, indrindrandrindra moa raha ohatra ka hoe fianakaviana ray manontolo, fianakaviana misy 4 na 3 ao anatiny samy nandoavana an'izay 70 euro izay daholo dia amin'izao indray zany tsy maintsy mbola voandoha 30 euro na 40 euro any Madagasikara indray vao vita ilay passeport. Ary eo koa nefa nandritra an'izay 3 volana sy 4 bolana izay tsy afaka nivezivezy intsony satria fa lany ny passeport lany daty nefa amin'izao zany dia mbola tsy vita indray ilay izy fa tsy maintsy misy dingana hafa vaovao atao indray. Ary eo moa zany noho ny toe-piainana samy manana ny azy tsy afaka hanana an'izay intsony dia tsy fantatra indray hoe inona indray no atao satria efa mba nanangona lavitana an'ilay 70 euro tamin'ny voalohany ka izay indrindra zany no ataony anaovana an'ilay antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny ministeran'ny atitany sy ireo izay mikarakara momba n'io passeport io dia mba tokony ho vita amin'izay fa sahirana ihany zany izahay dia matoky sy mananteny izahay fa hisy valiny ho an'ireo fianakaviana izay mahatratra eo amin'ny 50 mahery eo ny karakara an'izay passeport izay. Misaotra indrindra tompoko dia mametraka amin'ny veloma aminareo indray ho amin'ny serasera 3 minitra amin'ny manaraka. Veloma tompoko.